Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa neto totosan'ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fondation Akbar Ali ary ny Rotary Club Mahamasina. Fiara-miasa izay mikasika ny fomba entina mizara maimaimpoana fitaovam-pianarana avy amin'ireo malala-tanana. Nanatanteraka fifanaovan-tsony mpiara-miasa ny ministera fanabeazam-pirenena, ny fondation Akbar Ali ary ny Rotary Club Mahamasina mikasika ny fomba entina mizara maimaimpoana fitaovam-pianarana avy amin'ireto malala-tanana voalaza reto. Tetsy amin'ny foiben'ny Orange Madagasikara etsy Korondrano no natao zany fanaraha-mpiara-miasa zany. Misy ny ezaka nataon'ny Rotary sy nataon'ny fondation atongavany le kit scolaire eto Madagasikara fa raha tsy misy kosa ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana indrindrindrindra ny ministeran'ny fampianarana dia tsy hototosany fahatongavana zany ny anivon'ireo mpianatra izay anisan'ny hoe afaka misitraka an'izany zavatra zany voalohany indrindra. Misy conteneur moa nangoniny Rotary Club Beau Soleil zany any Frantsa. Io conteneur io dia alefan'zareo tonga eo Toamasina. Eo Toamasina zany dia anjaran'ny fondation no mikarakara ny fampiakarana azy mampiakatra azy etỳ Antananarivo zany. Mijoro mpanamora kosa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fikarakarana ny dinganara-panjakana maro samihafa sy ny fitsinjarana reto fitaovam-pianarana. Rotary Mahamasina no mizaran'ilay izy dia nivelana lamanga dia arahana ministera ka ireo ankizy sahirana no nahazo tombony amin'izay kit scolaire izay zany. Fantatra nandritra ny fotoana fa tokony azo ny anjarany avokoa ireo sekoly izay ahitana zaza sahirana manerana ny fari-piadidim-pampianarana maro eto Madagasikara. Dia inisihatra ny fanabeazana indray tompo-kilasy sy tovovavy no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity alina ity. Isaorana anao tena tokantrano tany nahatra anjery hatramin'ny farany. Manome fotoananao ny sampana fampirahalam-baovao ny fahitalavitra Ama TV ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.